miditra amin'ny zavatra mbola mamoatsapona bebe kokoa le fitondrana ankehitriny namana soava. Izay zavatra mamoatsapona izay indrindra no mahavalalana ny mpanara-mason'ny Raharaham-pirenena Pierre Olidera satria ny fanasaziana ny vahoaka amin'izay lafiny tsy fanomezana azy na tsy famelana azy azo vaovao zay dia ampiana herisetra isan-karazany amin'izao fotoana ary dia mampiatra ny mpitandro ny filaminana izay tokony ny fiainan'ny firenena izany mpitondra fanjakana izany anatanteraka ny sitrapony ary dia mampiasa herisetra azy tahaka izay ny tranga omaly dia zay hono ny baiko ka dia tanterahana tsy misy indrafo tsy misy fanavahana mihitsy ny amin'ny hoe sokajin'olona inona endrik'olona inona ny eo anatrehany tena misy fanambanana fitaovam-piadiana ve sanatria na misy fandrahoana mpitandro filaminana ve fa dia herisetra ary karazana asany voro mihitsy zany no nitranga raha iniseho teny amin'ny faritra namontaniny no asindresaka. Ianao moa isan'ny nanaraka akaiky ihany koa iny tranga iny Pierre Olidera afaka mamaovaofy ny amin'izay tontolo manodidina sy ny votoatiny iny raharaha ny nahavororoy na ny sakatsakanana Andriamatoa Lanto Rakotomanga iny. Araka volazantsika teo namana soava tamin'ny voalohany teto isika hoe raha nandeha nandaty sabato ny vahoaka tany amin'ny faraparan'ny taona 13 ary nivoaka ny voka-pifidianana tany amin'ny voalohan-dohan'ny taona 14 dia tsisy nanam-po fa le fitondrana na le filoha zay fidiny dia amoatsapona anangana olana amorona krizy politika ka lasa hitrangatra any amin'ny fanotoanana ny zon'ny malagasy ahalala vaovao ka nampimbava ny fampalalam-baovao amin'ny antony tsy mitombona fa ny foroporonana fotsiny. Tsy nampozina ho isika tsy nampozina malagasy fa raha izay nitranga maly tsy vitan'izay tsy nampozina intsony fa talanjona tanteraka ny malagasy gaga sy talanjona tanteraka satria nitranga teto amintsika ny zavatra tsy mbola nitranga hatramin'izay na Madagasikara farafaratsiny hatramin'izay nazony Madagasikara ny fahaleovan-tena izay nitranga ny zavatra tsy nampozina zon'olombelona ny anakarena ary ny tanjony ny eto amin'ity firenena ity dia ny ampanankarena ny rehetra mihitsy aza raha resaka vola sy arena no resahana ao anatin'izay zon'olombelona izay arovany lalam-panorenana ny fananany tsirairay na iza ny tompony fananany io na olotsotra tompony fananany io na fikambanana tompony fananany io na orinasa ny tompon'izany fananany zany na antoko politika ny tompon'izany dia arovany lalàna ny droit de propriété ny fananany tsirairay etoan'ny fanjakana ary arovany fanjakana mihitsy ny fivezivezeny ny olona sy ny fananany circulation des biens et des personnes. Anisan'ny zon'olombelona fototra eran'izao tontolo zao zany zavatra zany fa talanjona omaly fa nisy olona député Lanto Rakotomanga naka vola tany amin'ny banky nitondro zany volany zany zany vola zany tany amin'ny tômôbiliny mipetraka aloha mifanontaniana hoe olona inona ny mpanaraka any amin'ny banky hoe ry nisy olona naka vola ka arao zao ny numéron'le tômôbiliny dia enjehana sy arahany eraky ny tapitanety ny olona ny manao an'izany raha izay fa midika zany fa fantatra fa vola le nalaina ary hitantsika tamin'ny televizionna omaly fa efa nomanina hoe dia mitondra TST ny olona spesialista amin'ny resaka vola sy ny anisa vola sy ny mikasikasika an'izany enquêteur momba ny resaka vola dia efa fantatra zany hoe vola ary efa fantatra traminy hoe le ato anatin'ny malina rerato no avoay dia zay efa fantatra zany hoe misy zavatra ho amin'ny malina rera ao ary vola io dia arahana fandao arahana eran'ny tapitanety izao ny numéro enitsika tsara lehibe ny mpitandro ny filaminana ny teny hoe zao ny numéro arahany tômôbila arahana roa zay ny fahatelo namana soava dia zao ny voalazan'ny lalàna dia eloka no azo enjehana fa hatramin'ny oviana
andininy fahafiro amin'ny code pénal no milaza fa lasa crime na lasa délit na eloka ny fitondrana vola ny anaty tomobile sa ho lanjaina amin'ny gony eny Analakely. Fa telo zay. Talanjona naharehan'ilay lehibe mpitandro amin'ny filaminana hoe fanaraha-maso contrôle de routine. Taizany nisy contrôle de routine ka nandefasana hémorrague fiara 4 ety amin'ny foiben'ny Jet sy ny foiben'ny Viva omaly ariva tokony ho tany amin'ny fitofito sasany na tamin'ny 8 alina. Contrôle de routine ve zany? Zay manko no betsaka tsy nalala satria ny hitan'ny olona le efa le teria namontana fa ny tsy fantatry ny maro de hoe ny suivrin'ny Brown ny TGV tao amin'ny foiben'ny TGV ao amin'ny Jet. Mbola farany io fivriny io dia tonga ny hémorrague mirongo fedina amin'ny aferako dia 4 nanodidina ny foiben'ny Jet sy ny Viva. Ary dia tonga ny mpanao gazety nahary an'izay zay vao mainy ny reto mpitandro amin'ny filaminana de lasa niala nakany amin'ireo arabe manodidina ny tany Waterfront tany Miandry. Rehefa niala ireo mpitandro amin'ny filaminana ireo ny rava ireo mpivory de zay vao narahana am'izay ny député Lanto Rakotomanga narahana eraky ny toerana zay misy azy. Eo koa ny mahatalanjona anankiray tsy ny raharahiana ny voalazan'ny andininy fa 770 ao amin'ny lalam-panorenana zay milaza fa tsy azo enjehana, tsy azo samborona, tsy azo tsaraina ny solombavam-bahoaka amin'izay zavatra teneniny na latsabato ataony eny amin'ny antenimera amin'ny asa andreketany masolombavam-bahoaka azy indrindra amin'ny fotoana anaovany session. Ary amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny session ordinaire ny Assemblée nationale soma tsara dikan'izany zany ary tsy eto amintsika rery misy an'izany fa ny antenimera saika eran'izao tontolo izao de misy an'izay hoe tsy azo enjehana, tsy azo samborona, tsy azo gadraina, tsy azo tsaraina ny solombavam-bahoaka ary raha tena misy eloka be vava nataony aza de mila ny autorisation ny antenimera-pirenena. Efa nitenitsika teo hoe eloka velo ny fitondrana vola. Fa faharoa na sanatry ny vava nisy eloka aza ataon'ny olona anankiray ka solombavam-bahoaka izy raha tsy mahazo alalana amin'ny antenimera tsy azo kasikasiana izy. Zay nahatonga ny député Lanto Rakotomanga tsy ho nanaiky ho kasikasiana na ho samborona na ho savaina satria na olo-tsotra aza tsy azo atao an'izany fotsiny amin'izao fa misy pitsopitso ny araka ny procédure pénale vo azo atao zany maika solombavam-bahoaka. Ary fanampiny namana soava contrôle de routine ve dia miaramila mirongo basy grenade lacrymogène ary misarotava no anao an'izany contrôle de routine zany. Ny contrôle de routine de hitatsika isan'andro eny andalana amin'ny andro atoandro be nanahary na alina koa aza misy fiara amin'ny camion de sakanana jerena hoe inona no entinareo ato, misy zavatra ao de aiza ny taratasy fanamarinana fa anareo reto na ny vidiananareo an'reto hazo, charbon, vy na sala am'izany. Zany ny atao hoe contrôle de routine, tsisy misarotava, tsisy mirongo basy, tsisy manapoka bomba lacrymogène, izany rehetrarehetra zany fa de jerena fotsiny hoe inona. Zany hoe am'le contrôle de routine zany tsy fantatry le mpitandro amin'ny filaminana zay zavatra misy ao fa de hoe eo aloha hoe inona no entinareo amin'ity camion ty mba sokafo hoe jerena azy. Fa tsy hoe efa fantatry le mpitandro amin'ny filaminana meloa fa nisy vola nalaina tany amin'ny banky ao amin'ny malarera le izy ka sokafy. Tsy zany ny contrôle de routine, zany hoe fandrebirebena satria namakiady tamin'ny vahoaka may volotratra de lasa mampiasa hery tahaka zany. Ary akoatran'izay namana soava raha ohatra ka hoe fitaovam-piadina no eniny mpitandro amin'ny filaminana amin'ny renseignement hoe ao anatin'le fiara hoe misy grenade roue carton anatin'le fiara mety tsy maninona indray
mety ho azo eritreretina ihany kosa na hoe misy basy roa carton ao, misy vanja roa carton ao, na koa mety mihoatra an'izany misy rongony na drogue na héroïne na cocaïne na tsy fantatro mitovitovy amin'izany roa carton ao, de mety tsy maninona koa hoe savao aloha fa misy araky ny renseignement de drogue no entin'iny tomobile iny ao amin'ny malarera ao ony misy drogue roa carton fa tsy hoe vola. Fa raha ndeha mbola ho hitaritsika lavidavitra kokoa namana soava hoe vola, raha ohatra ndraika hoe nisy vorovorina de io ny député Lantorakotomanga fa ireto misy solombavambahoaka 80, 20, 100, 20 amby 100 ny voriny tao de netiny avy any ny vola roa carton na 3 carton na tsy fantatro de eo fa mizara reny tiany samy manana zao avy 25 millions avy na 50 millions avy na tsy fantatro de zay mety alasa eritreritra ihany hoe inony ty fizarana vola ataonao amin'ny solombavambahoaka ty, zay mety alasa eritreritra fa tsy hoe misy mpandrararay maka vola any amin'ny banky de mitondra an'iny vola iny hoentiny mody de fanenjehany eraka Tananarivo de anapohana bomba lacrymogène de anaovana an'izao cinéma goavambe tsy fahita zao satria vola le ao, vola tsy nataony inona na koa itenitsika hoe ka tratra ambodiomby araky ny fomba fiteny flagrant délit hoe io ane izy reto misy gros bras 10 lahabe no niaraka aminy de ompizarana vola am'ireo gros bras 10 reo de mety azo eritreretina ihany ray koa hoe so de anakorotana ny filaminam-bahoaka zany fa satria misy vola nalainy tany amin'ny banky na azo renseignement tany amin'ny fanjakana ny filohan'ny république fa ny député Lantorakotomanga de naka vola tany amin'ny banky ary any anatin'ny tomobiliny ihany zao ny numéron'ny tomobiliny de anome baika endalina ary mpitandro filaminana hémorrague tafika ray manontolo tsy amelao fa tonga de alaivo manga fotsiny namana soava andre martafika le maolona ny andininy fa valo amin'ny lalampanorenana de milaza hoe nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tsy misy olombelona azo ampiarana traitement tonga de ataotsika le teny frantsay mba tsy hisiana dikadika ahoana traitement cruel, inhumain ou dégradant. Misy traitement cruel, inhumain na dégradant mihoatra noho izay nanjo ny député Lantorakotomanga omaly ariva ave maly alina ary ny andininy fa 13 alinéa fahafito amin'izany lalampanorenana zany de milaza hoe toute pression morale ou toute brutalité physique pour appréhender une personne ou le maintenir en détention est interdite. Fady ny manao pression na ara-tsaina na brutalité herisetra arabatana maisamborana olona anankiray na itazonana azy rarany ny lalampanorenana nahita maso tamin'ny alalan'ny fahitalavitra isika rehetra hoe vehivavy kely iny no nandritry ny fotoana firy ny darofana bomba lacrymogène nampiainana an'izay anirena azy ivoaka anaty tomobile de nipotehina le tomobile de natsipy ao anaty fiarakodia le bomba lacrymogène mifandika fanimpahana fanitsakitsahana kitsirano ny andininy fa 13 alinéa fahafito amin'ny lalampanorenana sy ny andininy fahavalo amin'ny lalampanorenana efa nahazatra ity fitondrana ity nandika an'io lalampanorenana isy manitsakitsaka an'io lalampanorenana io ka mahatonga ny anteny mera-pirenena nandany amin'ny isa maro anisa ny anonganana ny filohan'ny repoblika noho izany fanitsany lalampanorenana zany mbola nanitsaka ny lalampanorenana indray maly ariva miampilay andininy fa fitelo amin'ny fitopolo lazaintsika teo hoe nisy olombavambahoaka tsy azo enjehina poursuivi, tsy azo samborina arrêté, tsy azo sazina jugé
mandritra ny fotoana natanterahany asany, indrindra mandritra ny session na ny fotoam-pivoriana. Fandikana koa zany 770 zany. Zany fandikan-dalàna rehetra zany de satria matahotra vahoaka, matahotra zay olona mety ho tiam-bahoaka, matahotra zay olona mety mitondra ny tenin'ny vahoaka na ny feom-bahoaka, matahotra fadiran'ovana zay mety ho atezeram-bahoaka. Satria naninona ny matahotra vahoaka? Satria nandiso fanantenana vahoaka, satria nametaka vahoaka. Hafa ny zavatra nolazaina na tamin'ny Mapara, na tamin'Andriamatora Rajoelina, na tamin'ny vahoaka ny fity tamin'ny taona 13 tany amin'ny faran'ny taona 13 hafa ny lazaina. Fa hafa no atao rehefa tonga amin'ny fitondrana. Ikarakara vahoaka ny tenako rahalany eo, fa rehefa tafakatra tsy miraharaha vahoaka. Vokany lasa fahavalom-bahoaka, ary rehefa lasa fahavalom-bahoaka lasa iaran'ny atezeram-bahoaka, de lasa matahotra zay atezeram-bahoaka zay, de lasa mampiasa an'ity herisetra rehetrarehetra ity, ka mampiasa ny fomba mamoa fady tsy fahita teto amintsika hatramin'izay na Madagasikara azy. Tamin'ny fanjanahantany angamba no avahantsika e, tsy atao hoe hatramin'ny Madagasikara azy, fa hatramin'ny nahazona ny fahaleovantena. May volotratra satria namaky ady amin'ny vahoaka, ka lasa manao mampiasa herim-pamoretana, lasa atao herim-pamoretana ny mpitandro ny filaminana zay voalazany lalàna fa natao hiaro ny vahoaka sy ny fananany. Niaro ny vahoaka sy ny fananany ve ny mpitandro ny filaminana omaly alina. Lasa izany ny zavatra miseho, matahotra vahoaka, matahotra fa ny marina mitranga hoen'ny vahoaka any amin'ny faritany rehetrarehetra any ka de kendao ny viva. Any amin'ny reo réseaux sociaux isan-karazany moa de lasa ahitana teny hoe fahadininy ty fitondrany ty ve? Fa ny zavatra tahaka zany nampidoboka, nampitselatra ny fitoboan'Andriamatora Valomanana, tsy zany nampidoboka an'Andriamatora Valomanana. Ny fitantanana, ny mauvaise gouvernance, ny fitiavatena, ny monopole eo amin'ny harem-pirenena, ny filalovana ny volam-panjakana tahaka ny volan'ny tenany manokana, zany nampidoboka ny fitondrana Ravalomanana. Fa le tselatra nampirefitra azy de le nanankatonana ny viva, de mamerina an'izay ihany koa ny fitondrana ankehitriny amin'izao fotoana izao. De mazava hoe rehefa iny ny lalana aleny de ho aiza zany ty fitondrana ty. Manao le antsona amin'ny teny frantsay hoe fuite en avant, mitrifana mandositra ny erolohany. Fa ny fuite en avant rehetra de anekady ny fiafarany. Nanao fuite en avant ireo mpitondra ny fandimby, nitrifana nandositra, nitratrevatreva, niridana be fahatany fotsiny, de anekady ny fiafarany. Nitrifana Andriamatora Valomanana matoa, nanao an'ireny fanakatonana, ny viva reny, nitrifana, fuite en avant matoa nampitifotr'olona tamin'ny 7 février teny Antaninarenina. Nitrifana Andriamatora Tsiraka, raha nisy an'ireny zavatra niseho tamin'izy nampiasa hoe tamin'ny raha tsy tentsika fa tsy ny hoe tamin'ny 2000 farapaha Décembre, Christmas 2000, de nampisambotra n'Andriamatora voninahitra Jean Eugène, nitrifana, fuite en avant zany. Hoe ndao andeha, ndao hitrifana. Zay, rehefa ohatra ny vahoaka ny ala aminao, de ny ataonao tsy mifampiraharaha, tsy mijery hoe inona ny tsy zakan'ny vahoaka, ndao henona, ndao hovana, ndao hanova fietsika, tsy zany no atao fa hoe ndao hitrifana. Zay no nataon'ny président Tsiranana raha ny teny hoe zany eno mitifitra de tifiriko tsakitsaky baty 100,000. Nitrifana fa nidoboka. Zany nataon'Andriamatora Tsiraka tamin'ny 91, nidoboka. Zany nataon'ny professeur Zafy Albert matoa nisambotra andry José André Noelson, nitrifana, nidoboka. Zay no nataon'Andriamatora Valomanana ihany koa, de mbola io averiny ny fitondrana ankehitriny. Eo namana soavany mahatonga itsika hiteny arankehitriny hoe may volotratrary ny filoham-pirenena, may volotratra ny mpitondra fanjakana ankehitriny, may volotratra satria nisaraka tamin'ny vahoaka, namaky ady tamin'ny vahoaka, nandiso fanantenana ny vahoaka, ka lasa matahotra vahoaka, ary de matahotra ka manao zay fomba nampitena reo zay olona mety na ireo zay rehetra mety hitondra zany feom-bahoaka zany. Viva akatondra nga, atapeny ny vava ny viva ny faritany ny maromarina koa, aza vela hoen'ny olona. Ny TGV, ny député Mapara de anoven'ireny cinéma andefaso. Vehivavy kely iny andefasana tafika ray manontolo.
darofana ny le bombe lacrymogène na rehefa enitsika fa amin'izao fotoana izao dia tena mampalahelo no mahazo azy miady hiaro ny ainy amin'izao fotoana izao mba ho velona. Ary zany no zavatra mitranga ankehitriny. Ka noho izany namana soava dia tsotra. Vao maika manamarina ary manome rariny ilay déchéance nataony anteny miram-pirenena. Zay tsinona kory fa fanomezana rariny ny atezirany vahoaka sy fahadisom-panantenan'ny vahoaka efa niseho tao anatin'ny volana maro zay. Tsy mahagaga raha miseho zao rehetrarehetra zao. Tsy zakan'le fanjakana intsony ny fitondrana an'le firenena ka fampiasa-kery sisa no ampiasaina hitazonana eo satria miantony ery ambony ery ho isika tamin'ny herinandro le fanjakana tsisy fototra hijoroana intsony, tsisy fototra hitsanganana intsony fa ny fototra ny jorony anankiroa ireo vondrona nanoana azy ny Andriamatoandro Rajoelina sy ny Maparany no fototra ny jorony napakatra azy ny dakany iny. Fa indrindrindrindra ny fototra lehibe indrindra zay napakatra azy dia ny vahoaka ny fidy azy ny dakany ihany koa zany vahoaka izany miantony ery ambony ery ka rehefa matahotra enjera dia mifary misarangotra amin'ny zavatra rehetrarehetra hémorragie fanampenam-bava ny viva. Fa saingy efa nitranga teto amin'ny firenena zany rehetra zany namana soava fa tsy naharo zay mpitondra fanjakana ny sarangotra amin'ny zavatra tsy sarangotana. Ny fomba hitazonana ny tena eo amin'ny fitondrana dia ny fanajana ny lalam-panorenana fa indrindraindrindra ny fanajana ny safidin'ny vahoaka ny zavatra nandrasan'ny vahoaka taminao ny antony fidianan'ny vahoaka anao zany ihany. Fa rehefa koatran'izay dia tsipaka mba tsy hipiasa teny maherintsika angamba ny namana soava tsy hiteny an'le fiteny hoe tsipaka ninona fa dia ioerantsika mahity io ny fisehoany amin'izao fotoana izao namana soava. Ao anatin'ny vanim-potoana izay anarahany maromaso ny fivoaran'ny toetra ratsika amin'izao fotoana perolitera satria ny eny amin'ny ivon'ny anteny miram-pirenena dia tsy mipetrapotsiny ihany koa ireo solombavim-bahoaka noho ireny dravantranga omaly reny. Ny olo-pirenena tsotra dia samy efa tsindrin-daonany amin'ny hoe inona no avoaka ny ampitso eo anoloana izany toetra ra isan'ny tokony izany. Dia miandry izany isika